Rahabanareo mpanao gazety namaly ny antsonay hitanareo misy député be eto ny antony esoanay anareo dia hisy fanambarana mahakasika ny fijoroan'ny député majorité présidentielle dia omeko ny député Nambohidratrimo ny hamaky ny fanambarana. Sorobetsaka président ny fanambarana motra nefa mahazatra be fa tsy dia intsony izahay solombavam-bahoaka lamy tamin'ny vondrona Irmary izay misy natoko politika fikambanana maro rehefa nahita fa nisy ny fanambarana tsy misy sonia tsy nisy feo na vidéo tsy fantatray ny fahamarinana nefa nampiasana ny sarinay fahiny ary milaza fa mitondra ny anaranay dia manambara sy manamafy etona fa 80 isanjaton'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona Irmara izahay no nametra-pialana soa ao anatin'ny vondrona parlementera Irmara intsony eto anivon'ny antenimera pirenena. Eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa solombavam-bahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa nahatsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy tako nafenina fa nisy ny herisetra valon'izany dia nanapa-kevitra izahay fa nametra-pialana sao anatin'ny vondrona parlementera intsony fa hiaraka hanarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarian'ny filoham-panjakana colonel Mikael Radinirina. Mpanao lalàna izahay ka tsy maintsy manara-dalàna. Nandritry ireny mpirohotany ireny dia niarahana nahita fa totany tsy nisy fanjakana teto nisy ny fandrombana fananan'olona maro ny naratra mitondra takaitra ary indrisy nisy mihitsy ny namony aina miondrika mpanajana tanteraka ary makahery ny fianakaviana izahay. Vanim-potoana sarotra feno herisetra no nandalovan'ny firenena ka ankasitrana etona ny fandraisana ndraikitra nataon'ny miaramila izay nanapirofo fa tandroka aro ny vozon'izy ireo ka nandray andraikiny tao anatin'izany. Isaorana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana na ny ACC ny joro na sanandray ny andraikiny ihany koa. Nisy ny fikasana andrava ity antenimera-pirenena ity natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka izany ka vao mainka nampirehitra ny zavatsarotra teto amin'ny firenena. Nolavinay marindrano tato amin'ity lapan'ny demokrasia ity nandaniany vahoaka rehetra nay tany amin'ny distrika tsirairay avy izay soloanay teny eto satria sady fandikan-dalàna no fanaovana tsinitsiny ireo vahoaka any amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy. Ireo fahasahin'ny miaramila sy ny ACC nandray andraikitra voalazy ireo no nampiveriny indray ny filaminam-panjakana ny filaminam-bahoaka ko ankasitranay etony izany. Isaorana ihany koa ireo solombavam-bahoaka namanay tsy akanavaka miara-misalahy amin'ny fanomezan-tanana feno tsy misy fepetra ny filoham-panjakana colonel Mikael Radinirina anorenana rafitra sy fitantanana vaovao ho an'ny Madagasikara. Farany ny tsioreto izay solombavam-bahoaka anisany rafitra ny majorité présidentielle eto anivon'ny antenimera-pirenena. Ao ny UPAD ny GPRI ary izahay Irmara nametra-pialana. Vonina ifanolo-tanana amin'ny vahoaka ho amin'ny fanovana tena izy ary hitondra ny vahaolana manandrify ny andraikitray amin'ireo fitantanana maro tao anatin'ireny tolona fitakiana maro nataon'ireo tolona izay mangataka ny zofototra ilain'ny vahoaka malagasy. Io fanapahan-kevitra io dia vokatry ny fandinihan-kevitra lalina sy fametrahana ambony ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Mijoro amin'ny sotoavina republikana sy demokratika izahay ary manolo tena hatrany anampy amin'ny fananganana any Madagasikara mirindra mitovy lenta isitrahan'ny taranaka malagasy ankehitriny sy ny hoavy mendrika sy sahaza izay no ny fitianan'ny vahoaka malagasy anay. Natao teto amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza anio
5 amby roapolo volana oktobra 5 amby roapolo sy 2000 sotra tokoa. Mariala fa point de presse izy tia tsisy fanontaniana aloha ny androany a raha sitrakareo a amanaraka ho an'izay mihinana version électronique dia azona ianefa WhatsApp izy.